Finaritra tompolahy, makasitraka tompovavy, ho anao manaraka ty fandarina zany malaza ity. Nambaran'ny CENI zany fa ny 7 volana Novambra 2024 no fihodinana voalohany ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny 20 volana Desambra raha toa ka misy ny fihodinana faharoa 2024 no anatanterahana izany. Rehefa samy ny andro ny rehetra ny amin'ny hoe avoay ary tokony ho fantatry ny mpisehatra politika melohan'ny fotoana ny daty anatanterahana fifidianana dia name ny tety androm-pifidianana nakany amin'ny fanjakana ny teo anivon'ny CENI na voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana. Mbola tsitsika ihany aloha hoe voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana na dia mampiahiabeny ihany aza ny fomba fiasan'izany CENI izany ny amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy mahaleo tena satria tsy manapa-kevitra amin'ny vola raha-piasainy ny CENI ary tsy mahaleo tena satria eo amin'ny fomba fiasa rehetra dia saika mbola misy ekinan-doha amin'ny fitondram-panjakana ary ifampiarahana amin'ny fitondram-panjakana, ankoatry ny hoe lalàna dia eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izany. Fa tsy mahaleo tena ihany koa satria mbola hangataka amin'ireo mpamatsy vola amin'ny sehatriretsam-pirenena ahafahana manodina ny asan'izany CENI izany. Isery raha teo dia mbola voameram-pirenena mahaleo tena fa tsy mbola institution androm-panjakana. Raha androm-panjakana manko ny CENI dia afandray ny fomba andikana azy sy ny fandraisana andraikitra aminy, izany moa resaka lalàna no mamaritra izany. Reverenantsika ny amin'ity hoe famoahana daty ity dia efa samy mivonimbonina hiatrika fifidianana zany ny etat-major politika ho an'izay vonona ary raha ny fisesehoana mandeha amin'izao fotoana izao aloha eny amin'ny ivon'ireo etat-major politika ihany izay niresahantsika izao dia ny amin'ny hoe ny antoko matanjaka ny efa maneho ny fahavononana. Ankehitriny raha jerena mpisehatra politika dia tsy misy afa-tsy ny antoko tiako Madagasikara aloha no mbola sasy vonona hiatrika izany fifidianana izany. Iza moa tsy mahita isan'andro ny serasera ataon'ny antoko tiako Madagasikara nangataka ny hanatanterahana ny fanavaozana tanteraka eny fotony ny listim-pifidianana, io ilay antsoina hoe refonte liste électorale atao isaky ny 10 taona. Raha tsy ny antoko tiako Madagasikara ny antso izany tsy nanatanteraka izany fitondram-panjakana izay nanome vola ny CENI ary CENI no mpiasa izay manao izany eny fotony eny. Fa mbola ny antoko tiako Madagasikara ihany no ny antso ny amoahan'ny CENI ny datim-pifidianana ary alefa makeny anivon'ny gouvernemanta. Izy ireo manko no manana fahefana hanaika izany amin'ny alalan'ny didim-panjakana ka ho resahana eo anivon'ny mpifidy amin'ny ankapobeny mba ho tanterahana amin'izay fomba fanatanterahana azy voatondro ny lalàna izay ny CENI no manatanteraka fifidianana. Mbola voapahany kely eo anatin'ny dingany voalohany fifidianana izao zavatra resahantsika izao anatin'ny refonte izay mbola tsy tratra ny tanjona. Inona moa le tanjona dia hoe 5.3 tapitrisa izay hiatrika fifidianana. Fa nahoana tokoa moa tsy maintsy hoe 5.3 tapitrisa satria ve 17 tapitrisa no nambara ny fanasam-bahoaka izay nataony teo anivon'ny Enstat ka tsy maintsy anatratra ny atsasak'izay hafahafa be ihany manko izany. Raha ny tokony ho izy dia ny refonte no ahafahana mamaritra ny isa mpifidy vaovao indray ato anatin'ny tany repoblikan'i Madagasikara. Kanefa ny refonte natomboka tamin'ny voalohan'ny volana Oktobra ary tokony farana tamin'ny 1 volana Desambra dia tsy nahazo ankoatry ny 7 tapitrisa teo eo ihany ny teo anivon'ny CENI. Tsy molotra ary izany ary tsy matotra ny fomba fiasa. No hitarina taty amin'ny 1 volana Janoary indray izany fanasana mpifidy izany fa ny teo ihany ny teo eninetsy sy 7 tapitrisa no hany hazon'ny CENI. Lavitra be an'ilay ambara fa 5.13 tapitrisa. Ety ampiandohan'ny adevitra zany ny CENI izay natao hikarakara ny fifidianana dia efa tsy matotra amin'ny fomba fiasa ary tsy fahadiso ny antoko tiako Madagasikara raha miantso amin'izay hoe cadre de concertation izany satria mampiahiabeny ihany ny fomba fiasan'ny CENI izay voatondro fa fahefana hikarakara ny fifidianana. Ny fahamarinan'ny fifidianana ho karakarain'ny CENI sy ny voka-pifidianana ivoaka eo no tena hanahirina amin'izao raharaha izao. Crédibilité ny élection ho avy. Ankoatry ny hoe ny fangaharahany, ankoatry ny hoe ny fahadiovana mbola adevitra avokoa izany resahantsika izany. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia mametraka fahaimalona ny antoko tiako Madagasikara ary ny filoha Marc Ravalomanana, Front National izany antoko izany rehefa nitafata ny vahoaka tetsy Alasora ao anatin'ny distrikana Avaradrano
zay tonga manarivo maro be tamin'ny sabotsy lasa teo, de nametraka tsara reo adevitra tokony ho fantatry ny rehetra mba hamailo ny mpifidy ary hamailo ny olom-pirenena, indrindra ny mpiatroka avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Anara-maso ny lisy mpifidianana ary soratra anarana anaty zany lisy mpifidianana zany, fa nametraka ihany koa ny amin'ireo endrika fandaminana maro be tokony hiatrena ny fifidianana karakarain'izany rahantsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy izany. Ny seni de tena fa voalaza mivantana tsara fa hoe isy ny fifidianana amin'ny fasivy amin'ny volana novambra 2024 fihodinana fa voalohany. Ka raha sanatria moa ihany misy ny fidinana faharoa hitantsika hoe ihany ray fa tsy isy zany. Tenoy tsara ary tadio avy tsara fa ny fanambarana nataony maly tsy ampy atsika, tsy mazava amintsika ary tsy eketsika. Raha izao ny rafitra misy hitantanana sy ikirakirana amin'ny fifidianana, tsy ampy fotsiny ilazana ny tetiandro zay navoaka. Toromarika omeko anareo dia ny hira fanevantsika iny milaza hoe andresy ny baiko omenanareo, andresy sika. Nefa tsy ho tonga zany fandreseny zany tsika raha tsy misy aloha ny fahavononany tsiraray aby soratra anarana ka jery ny anarana any amin'ny listry ny mpifidy, satria raha malala tsara ny zavatra nataon'ireo teo. Mbola misy 4 tapitrisana 4 millions nisy an'ny mpifidy tsy voasoratra, ary indrindrindrindra re voasoratra matratra 9,600,000 dia mbola ao daholo na ny doublon na nanaovana karapanondro sandoka na ihany koa reo nanaovana hoe le fahazahoana karatra fifidianana, le bureau ino ry izy, guichet unique le natao reny. Noho izany tsy izay ny tedavina, fa ny tedavitsika dia hoe anana lisy mpifidianana madio isika ka ho voasoratra daholo ny anarantsika rehetra. Isan'ireo mizakany mafy ankehitriny ny tanora sy ny vehivavy noho ny tsy fanananasa sy ny fitanga ny vidim-piainana. Lahara-pahamehana ho any antoko izy ireo mba ahafahana manangana firenena vanona. Iarahana malala ny fahavoazana sy ny fahantrana mianjady voaka malagasy ankehitriny. Vao miditra ery dia efa milaza vonjeo zay dada amonja fa nefa tsy maintsy mahasamanao daholo rehetrarehetra. Tsy maintsy miezaka tsika mba samy milaza hoe tsy afaka anao nininy tsika raha tsy azotsika ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Dia hoy aminareo hoe isika nefa tsy tokony ho kivy na inona mitranga, fa itsika manana fanantenana foana ary ame fanantenana vaovao ny olona. Noho izany zany tsika mpitarika, tsika tiako Madagasikara zay atoko manana maizy azy dia aza manaiky fendrofendron'ny sasany arebirebiny sasany na mbakain'ny sasany amin'ny vola kely tsy hitondra makaizy akory. Hoy aminareo hoe tsy maintsy anavitra an'ity firenena ity isika miaraka. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika aloha dia zao le teny teo, manakaiky an'Andriamanitra isika, zay ny toro-teny teo. Efa manakaiky azy isika manome tokizy fa hiaro atsika, anampy atsika, fa isika kosa tokony hiasa tsara, ametraka tsara ny fahatokisana amin'ny tanteraka ary ankatony tely zomeny atsika. Ity taona 2024 ity hoy aminareo dia taona ahafahan'ny voaka malagasy mandray ny andraikiny amin'ny famonjena amin'ny firenena, satria dia atao mpifidianana izy ity, amonjy ny voaka malagasy rehetra isika amin'ity fifidianana ity. Ny amonjena azy dia azahoana amin'ny fahefana aloha amin'ny antoko politika izay azo lazaina fa matanjaka ny antokontsika, izay sady manana traikefintsika eo amin'ny fotoanam-panjakana, dia diditsika rehetra zay tonga toy izao, tonga marobe mbola tsisy ohatr'izao hatramin'izay, zay ezaka rehetra tokony ataontsika zany dia tokony raisana daholo manera Madagasikara. Ka dia hoy aminareo hoe tsy maintsy mirahina isika, tsy avela zarazarainy sasany ampidinin'ny sasany, mitaky hatrany zany fasahina, mila fasahintsika satria tsika efa manana finoana hoe akaikiny Andriamanitra mandrakariva tsisy marombaka zay ao anatrehany, zay akaikiny. Mila mijoro isika, mijoro zany tsy mivembeny zany, tsy misabakabaka atseroa zany, fa tokony vonona tsara amin'izay hetsika tokony hiantsoana anareo. Miatrika amin'ny fahantrana isika izao fa andresin'ny fahantrantsika atsoatsy. Tena azoko sarin-tsaina ny mahazo an'ireo olona any amin'ny fokotany. Fokotany ny resahako, tsy afa manoatra ntsony ireo loto miantra aminy,
tsy fisin'ny sakafo na dia andrapaka andray mandeha fotsiny ary mihinana sakafo mihinana varomaina tsisy nininina raha nandeha omaly dia nahita hoe teny andraharo tena varomaina daholo ny any izy menakavy reta tsy hitako zay atao fa tsy hoe vary fotsiny mena manaraka hoan'ny olona ny sakafo fa asiana loka koa zay ny veritsika manaraka fa misy fotoana daholo zavatra rehetra manana fanantenana veloma eo anatinao fanantenana fa raha mbola misy keo ny farany tsy foana ny fanantenana ko aza matahotra fa manana fahasahina maro anisan'ny tanora nefa ny akamaroan'izy ireo dia tsy anaso toy izany koa ny vehivavy izay misahana ny raitra maro ao tokantrano ny fanomanana ny ara-tsakafo ny arakasa ny vehivavy daholo misahana an'izany sy ny famoronana asa dia anjara ny mpitondra ka mampana tena anareo ary tanora sy vehivavy tsy maintsy miasa miaraka aminareo isika rehetra ny teny anareo hoe tsy akanavaka izany tena tsy manavaka mihitsy isika tsy misy olona anankiray eo aneriterany dada na ibaba hoe ty atao ny ty atao fa zay maso nataotsika fa tsy zay mahafinaritra azy akory anisan'ny lara-pahamehana antsika hoe aminareo dia ny fametrahana firenena vanina miaina ao anatin'ny filaminana fandripahalemana aza matahotra nareo nakery ary hoe izy tsony zany mandroba zany manao etraketraka zany manao erisetra izany zany manao dahalo zany tsy isy tsony zany amin'ny dada tsy ameritreritra zany nareo tsy ilaina porofona mihitsy zany na ilana tenenina fa zavatra fa niainantsika nandritra mivaly taona deto dia milaza antsika voaka malagasy rehetra tsy isika akory no mendrika sy sahazan'izao fahantrana izao fa eo amin'ny fitondrana no mbola kavivi manandrakandrana ary tsy mitovy fijery koa mafisina indray ary fa taona lehibe ahafahana manova ny lalana izorana zao no zany a manentana antsika rehetra samby anaram-baso ny listin'ny fidy mba voasoratra ao ny anaranareo azo lazaina fa toromarika no meny filomarika Ravalomanana iny fa avononana zany ho an'ny antokotiko Madagasikara na ny antokon'ny fitondram-panjakana milaza hiatrika fifidianana raha tsy mahavita manao fanentanana ny anataon'izy ireo mangaladia ny anataon'izy ireo ihany koa dia mandeha melony fotoana manao kianja ara-politika miatrika fampilezan-kevitra ara-politika ankolaka na dia tsy mivatana azy fa fantatra fa misy tanjona politika ny fanentanana ataon'ny mpiaradia ny fitondram-panjakana indrindra ny fitondram-panjakana manokana mihitsiny amin'ny alalany nga filoham-pirenena zay azo antoka fa mety ho kandida amin'ny filohan'ny repoblika raha toka mbola mazoto hiatrika amin'ny fifidianana 324 adevitra hafa izany satria ny zava-misy atrehany sy ny ambiansa na ny fiaraha-mientana ao anatin'ny fitondram-panjakana sy ny zavatra iaina ny firenena ankehitriny dia ahitana sy atsapana taratra fa tsy maharisika firy intsony ilay filohan'ny repoblika raha tsy hoe anga tereniny zava-misy noho ny kopakisasahana sy ny fatahorana nisy in'ireo antota-taratasy goavam-be mety hipotra tsy ato sy ny hoe tsy fahitana kandida matanjaka hidona na hifanehatra amin'ny filomarika Ravalomanana zay ampozona araky ny fanadihadiana samihafa sy ny araky ny fandalinana samihafa fa tsisy adevitra ny handrombahany izany fifidianana izany dia tsy maintsy ampijoro an'Andriamatoa Andry Rajoelina ny mpanohana ny fitondrana aleo koa hijoro raha izany ilaina satria ho faranany eto amin'izay ty adiny krizy 7 ty raha toka madio isika ary lalao zay verina fa tokony ekeny rehetra ny fifidianana ho avy eo saingy apetratsika mazava dia zao eny ampelantanany seniny baolina amin'ny fandaminana izany fa eny ampelantanany gouvernement ihany koa ny fahamoahana ny daty eny ka tsisy hanao kilalao maloto indray ka amiana ny daty tsy voaka raha tsy amin'ny tombontsoan'izy ireo manokana zay atsapan'izy ireo taratra fa andresy izy na tsy andresy satria izay ihany manko no maro-pandrefesana ahafahan'izy ireo hiroso na tsy hiroso amin'ny fifidianana amin'ny alalany fahatsapany fa andresy na tsy andresy amin'ny fifidianana 2023 kanefa efa fantatsika fa ny lalàna no mamaritra ny tsy maintsy isian'ny fifidianana na tiana na tsy tiana hatreto aloha zany dia malalaka ho an'ny antokotiko Madagasikara ny fandresena hatreto ihany koa dia malalaka ho an'ny antokotiko Madagasikara ny fahafahana ho avy any amin'izany fiodinana voalohany izany satria ny zavatra misy iainany vaoaka
ny fahatsom-panantenana, ny fahampitehan'ny firenena, ny fitotongana ny toe-karena ary ny fiverenana ny ady hevitra izay tsy mitombina kanefa nentina nanaratsiana, nanapotehana ary nentina ihany koa nambotehana ny fanjakana sy nanatsara na fanjakan'ny filoha Marc Ravalomanana dia hitany rehetra soritra amin'izao fotoana izao fa tsy marina ary tsy mitombina avokoa izany rehetra rehetra izany ka te hamerina ny fitantanana ny firenena any amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny lakilehan'izany Madagasikara izany dia vahoaka malagasy. Dodina sy miandry fatratra ny fifidianana sainga apetraka foana etona ny siny kilalao madio hiatrehana izany fifidianana filoham-pirenena izany. Fa etona dia mbola apetraka ihany ny amin'ny hoe 324 dia tsy fifidianana filoham-pirenena fotsiny ihany fa fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana ben'ny tanàna ara-panolontsaina. Mbola takiana arak'izany ny amoahany seny izany datim-pifidianana izany fa tsy mijanona eo amin'ny datim-pifidianana ny filoham-pirenena fotsiny ihany. Toizantsika indray ny zotra-baovao rehetra fa hatreto aloha izany tsika dia mahita ny fahavononana lehibe ho an'ny kanja ilalaovana ho an'ny antoko-tiako Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana. Mampatahotra ary mampitsangam-bolo ny mpifaninana ara-politika azy izay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao izany fahavononana ny antoko-tiako Madagasikara izany ka tsy gaga tsika raha mahita ny paikady politika aseho etsero entina haminganana ary hanaovana kady akafetsena ho an'ny tiako Madagasikara. Zany aloha zava-misy zany indray malaza ho an'ny faran'ny herinandro ary an'ny fanombohan'ny herinandro izay andrasantsika ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry minisitra amin'ny larobia izao raha toa ka hanaiky ny daty izay nomeny ny teo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena momba amin'ny fifidianana. Amin'ny filan-kevitry minisitra ary no anarahantsika indray ny fivoaran'izany vaovao izany. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.